fotoana zao hevitra somary misavorovoro am'le hoe iza no afaka manolotra prime ministre mazava ny voalazan'ny andininy fa efatra amby dimampolo amin'ny lalam-panorenana fa ny antoko na vondrona antoko zay maro lesagny indrindra ao anatin'ny anteny miram-pirenena zay no afaka manolotra ny anaran'ny prime ministre. Soritako mazava eto fa ny antoko na vondrona antoko io dia tsy maintsy efa nitsangana talohan'ny fifidianana ary voasoratra ara-dalàna amin'ny atao hoe registre national des partis politiques misy an'izay RNPP zay au ministère de l'intérieur ka raha ohatra hoe zao vao ilaza hoe zahay vondrona dia iaro eo dia anoin'ny prime ministre dia tsy izy zany zay no ahafahanay milaza zahay mampary sahady fa satria ataontsika hoe vonjy maika dia ny mampara zao ny maro anisandrindra ny fa ny efa voatsangana ara-dalàna talohany zay ihany zany no azo heverina afaka manolotra prime ministre. Mbola tsy nijery an'izay zahay fa mbola hodinina manaraka zany.